Atolotra antsika rehetra indray to kilasy tompoko vavy ny arahaba omba pirarin-tsoa tafaraka soamantsara isika ato anatin'ny fandarina kids time. Eto ary zahay dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika toy ny mahazatra mizara efatra mazava tsara izy io fa eto amin'ny tapany voalohany isika dia amantatra fa aikay ny kizy ihany koa dia mety voan'izany kansera izany na ny homamiadana. Tsy ampiandrelanao ary izay fa andao ary avy hatrany. Miarapantsika rehetra tompoko. Androany tsika dia resaka mikasika ny amin'ny homamiadana amin'ny zazakely na hoe cancer de l'enfant. Maro amintsika mety manontany misy an'izany ve dia eny tokoa ny ankizy hatramin'ny amam-bolana ka hatramin'ny fahadimy amby folo taona satria izay moa natao pédiatrie eto amintsika dia mety ho voan'ny cancer. Raha ny habetsany na ny fréquence-ny amin'ny fahitan'ny dokotera andavanandro dia tsy dia betsaka, fa na izany ara raha ohatra ka hoe eto Antananarivo ny saina dia mety eo amin'ny 100 isan'ny taona eo ny hôpitaly maromaro eto amintsika raha hoe ny nisy eto Antananarivo. Dia ny canceran'ny ankizy dia misy karazany, misy cancer any amin'ny rà, misy cancer any amin'ny atodi-tarena, dia misy cancer any amin'ny taova ohatran'ny olon-dehibe. Ny mahatonga anazy dia tonga fotsiny amin'izao, tsy dia tena misy hoe satria mihinana mihitsy na nanao an'itsy fanafody itsy dia tratran'ny cancer ilay zazakely, tsy dia misy an'izay. Kanefa kosa nefa misy izay cancer iraisana amin'ny olon-dehibe mpahazony ankizy, dia anisan'izay ohatra hoe ny canceran'ny aty azo avy amin'ny fivoaran'ny aretina hepatite B izay mpahazony olon-dehibe dia mety hita amin'ny ankizy ihany koa. Misy ihany koa ny cancer izay azo amin'ny fivoaran'ny otrikaretina VIH dia amin'ny fivoaran'ilay aretina ihany koa dia mety manao cancer ihany koa ilay olona, dia tafiditra ao anatin'ny trangana canceran'ny ankizy ihany koa izay trangana aretina izay. Fa amin'ny ankapobeny dia tsy misy hoe satria ity zaza ity mihinana an'izao na nanao an'izao dia voan'ny cancer, fa tonga fotsiny amin'izao. Ny trangana aretina dia mety misy atodi-tarena izy, mety mandeha rà izy, mety manafo foana izy, tsy mety midina ny hafanany. Ny sasany indray mety olana eo amin'ny fahitana, misy cancerana maso izay manokana moa izay an'ny ankizy fa tsy an'ny olon-dehibe atao hoe rétinoblastome, dia manao maso-tsaka izy ilay misy fotsifotsy ireny eo amin'ny maso dia avy eo mitombo ilay maso dia izay koa trangana aretina anankiray. Ny ankoatran'izay hatsatra izy dia marary ny vanimpotoanany dia na marary tenda matetitetika izy. Inona no tokony atao rehefa mitranga izay zavatra mampiay ahy? Ny matetika aloha izany ataontsika ray aman-dreny raha ohatra ka hoe mandeha rà ny zazakely dia manantona dokotera. Misy ihany koa rehefa misy fitosana dia manantona dokotera, dia ny zavatra atao matetika dia manao analizina rà na manao échographie jerevana hoe sao dia misy fitosana ao anaty kibo na manao scanner raha ohatra ka hoe homamiadana any amin'ny ati-doha, iny ilay hoe tumeur cérébrale, na mijery spécialiste ana maso raha ohatra ka hoe cancer any amin'ny maso ilay izy. Dia ireny dokotera ireny ny dokotera sasany indray koa angalany mihitsy ilay nofo, ilay tumeur, ataony ilay hoe biopsie, dia iny atao analizy dia hita hoe cancer tokoa ny ve izy ity sa hoe tsy cancer. Dia raha cancer izy dia inona ilay karazany dia inona ny fanafody mifandraika amin'izay. Voalohany indrindra aloha rehefa hita hoe voan'ny homamiadana ilay zazakely dia ny homamiadana araka izany anaran'izany homamiadana dia misoko mangina tao, dia tsy maintsy atao an'ilay hoe bilan d'extension, izany hoe tadiavina hoe efa miparitaka anakaiza ilay izy ohatra hoe homamiadana ao amin'ny voa dia efa miparitaka anakany amin'ny tratra na akany amin'ny aty na makany amin'ny ati-doha ve, dia tsy hoe rehefa hita akory ny diagnostika dia tonga dia manomboka amin'ny fanafody, fa tsy maintsy atao ilay classification dia mbola misy analyse maromaro ahafantarana hoe stade 1, stade 2,
lay karazanaretina na hoe stade 4 izy matetika rehefa tena lasa lavitra be dia miankina amin'izay a ny fitsaboana rehefa avy eo. Mariako fa eto amintsika satria sarotra manao le diagnostika tsy indraindray a dia matetika efa lasa lavitra foana ny cancer vao tonga aty amin'ny toeram-pitsaboana satria sarotra manao diagnostika lalao aretina ny akabeazan'ny olona indraindray mbola mandeha kafizy-kavanana manao tambavy sy ny zavatra hoe torohevitra kafizy-kavanana dia taraiky dia tonga aty a efa stade 4 stade 3 dia mila fanafody mahery be. Ny fitsaboana indray a rehefa hita hoe stade zao a dia misy karazany. Misy a ny fitsaboana izay toan'ny hôpitaly Ray Manontolo ny fanafodiny a maimaimpoana fa ny séroma sy ny tady séroma sy ny seringue sy ny antibiotika sy ny analyse no fianakaviana no miantoka azy. Mariako tonga dia tononin-keto izy reto a dia ny leucémie aiguë lymphoblastique, lymphome de Burkitt, maladie de Hodgkin, néphroblastome izay tumeur ray anankizy a, dia ny farany a rétinoblastome iny le fifotosan'ny maso no resahako teo. Ny ankoatran'izay ohatra hoe ny tumeur any amin'ny cerveau a, ny tumeur any amin'ny moelle épinière, ny tumeur any amin'ny taolana, ny tumeur any amin'ny ganglion hafa sy ny cancer any amin'ny raha hafa dia ny fianakaviana Ray Manontolo izany no tsy maintsy miantoka ny fanafody fa ny fitsaboana dia maimaimpoana foana rehefa hoe cancer ny fampidirana anazy aty amin'ny hôpitaly. Ny zavatra ampiasaina eto amintsika dia zavatra nampiarina tany amin'ny firenena Europiana dia nampiarina tany amin'ny tany afrikana arabo dia nampiarina tamin'ny tany afrikana subsaharienne izay mbola manao an'ilay mampiatra an'ilay protocole eto amintsika. Ny fahasitranana ny cancer, misy cancer tonga dia bon pronostic fa ny fitenena azy moa hoe risque standard dia misy ny tonga dia hoe au risque reny izany hatrany am-boalohany dia efa tonga dia sarotsarotra ny fitsaboana anazy. Raha ny eto amintsika tsy miditra hoe detailsika dia efa betsaka no efa ndraisina tanana teto amin'ny service ary tsy teto ihany fa tany amin'ny hôpitaly Tsaralalàna dia amin'ny hôpitaly Ravoahangy dia ny hôpitaly Nosy Ala ihany koa ireo izany ny anisany dia eo ihany koa ny hôpitaly Maramila mandray tanana ny cancer dia ataoko hoe misy maromaro no sitrana dia misy moa ny cancer raha tsika milalao ohatrany amin'ny lehibe ihany hoe betsaka ny maty. Ny atontanisa marina tsy manana fa ny azoko tenena hoe misy aza maromaro ny efa sitrana voan'ny cancer tamin'ny 5 taona fa 40 taona dia efa navita fianarana dokotera izy zao ohatra anankiray. Ny sasany indray misy voan'ny mamiadana tamin'ny 3 taona efa tonga 7 taona izy tiako tenena hoe efa taona ty aoriana tsy misy problema tsy misy ninina fa sitrana soamantsara izy. Hitantsika amin'izany ary fa zava-dehibe tokoa ny fanaovana vaksiny ny zanantsika hiarovana amin'ny aretina rehetra sy izay aretina mety hitranga sy tsy haboizitsika. Ajanontsika hatrany amin'ny mahakasika izay fahasalamana izay fa eo amin'ny fanabeazana ny ankizy ihany koa dia tsy mijanona ao tokantrano irery ihany ny fanabeazana ireny zanantsika eny fa na eo amin'ny fiarahamonina na any an-tsekoly na eny an-dalana eny ary dia efa fanabeazana ho azy ireny ihany koa. Andao ary arao avy hatrany ny mahakasika izay. Ny zaza hoy isika misy fanabeazana telo ny maha olona azy. Beazina izy ao tokantrano, beazina izy any an-tsekoly, beazina izy ao anaty fiarahamonina. Ka ny ray aman-dreny ao an-trano ao miteny ny zaza ampitiavana, tsy tsara ny miteny ratsy ankizy any an-tsekoly misy miteny ratsy ny ankizy sasany dia mianatra an'ireny izy dia hoentiny any an-trano. Ao amin'ny fiarahamonina ny teny eno rehetra ankoatra ny teny ratsy, ny teny mamoha fady. Ka ny ialana amin'izay dia izao, mba mifidifidy namana reny ankizy, tsy hoe kory tsy tia namana fa mifidy namana satria
ny toetsaintsika malagasy a toetsaina tia makatahaka de poto zay ohatra ny tompony de lasa miteniteny foana ny ankizy ka raha vao miteny ratsy de manjary lasa lohany fiarahamonina ny atao zany a anabeazana ny ankizy de zao hoe tandremana teny alokon'ny vava satria ny vava tsy ampina ahitan-doza ary avadibadiky impito ny lela satria indraindray ny teny eniny ankizy ihany ao atokantrano no averiny any ampianarana ny teny any ampianarana no averiny ao anaty fiarahamonina sehatra tsy maintsy lalova ny mpianatra ireo ao atokantrano tsy malala afa-tsy ny azafady ara-miteny an'izay kisosiny alika ny ray aman-dreny sasansasany any ampianarana ny teny ratsy eo any amin'ny fiarahamonina zay ivoahany eny anelakelan-trano eny teny ratsy daholo ka ny atao amin'ny ankizy a ialana sy isoroana amin'izay de izao ny ray aman-dreny a mila mifidy tsara sy mifantina ny teny alokon'ny vavany mba tsy ho ianaran'ny ankizy na entiny ihany ampianarana ny mpampianatra ihany koa mba tsy hamoaka teny manahirana ny mpianatra ndraindrainge mpampianatra amin'ny maha-mpampianatra de lasa ho azy le fitenenana ohatra dondrina vendrana angamba tsy mety amin'ny mpianatra tsony zay e ny ao atokantrano efa mangony fotsiny ny ao amin'ny fampianarana mbola mahazo ao amin'ny fiarahamonina tsy lazainy intsony de ny atao ny ankizy mifantina tsara ny toerana tokony alehany hoentina mivavaka izy ohatra de mahazo an'le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na lehibe azy izy tsy miala amin'izay ohatra entina izy any amin'izay sehatra misy fanabeazana ahitana fanabeazana any ankizy ny tanora azony mianatra le teny tsara teny fahasoavana teny mora raisin'ny olona ao anaty fiarahamonina fa rehefa afaka mandray izay izy de hitanao mihitsy ny vokatra hoe ay ny ankizy zany a raha hitenenana zavatra tsara de tsy hitenena ny olona tsontsika hoe misy miaino fa tena miaino izy fa rehefa zavatra ratsy ianarana iny dia averiny ao anatiny sy any-tsekoly ary averiny ao amin'ny fiarahamonina zanatsika nefa ireo karaha zanatsika de ilaina ny isoroana azy sy hitondrana azy amin'ndre toerana misy fanabeazana tanora vanina na zanaka kristianina ireny inona moa no tena tanjontsika ao anatin'izany fa dia mianana zanaka endry sy ho salama ary eo ihany koa ny voabe araka ny tokony ho izy ajanontsika hatreo ny mahakasika izay fa izao tsika rakizy dia tonga amin'ny fotoana fanomezana ka hianatra indray isika anao sary andao anganary
had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair lady. Sticks and stones will all fall down, all fall down, all fall down. Sticks and stones will all fall down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Mbola ho toizitsika eo ihany rakizy ireny fianarana sary ireny amin'ny heriny an'io toy izao. Aza misaraka amin'ny kids time hatrany fa zao indray isika dia tonga amin'ny fotoana izay fampizarana ho antsika rehetra tany an-tokantrano tany, nisy ny fihetsika rehetra sy ny hira ny arahantsika dia ho arahantsika miaraka eto izay arahantsika mifaly. Ndao ary. Elle se regarde, elle s'approche, elle s'embrasse, elle se tourne le dos et elle se cache. 1, 2, 3, Violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette, Violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette. J'aime la crème au chocolat. Oh là là, oh là là. J'aime la crème au chocolat. Oh là là. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la je rêve à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, je l'ai lutté en vain.
Cacher pouvoir, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je m'en dirai plus jamais. Libéré, délivré, je ne pleure pas. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout me semble signifiant. La tristesse c'est la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles lui tendent les bras. Libéré, délivré, je ne pleure pas. Me voilà, oui, je suis là, perdue dans l'hiver. C'est pas la pile de boulet, c'est le quotidien. Le bouquet, c'est pas moi qui les voilà, c'est la petite fille. C'est pas la fille volée, la papille de bolette. C'est pas la fille de boulet, c'est la petite fille. Dans sa cabane, un petit bonhomme jouait de la guitare. Oh le banjo, un jour dans sa cabane, un petit bonhomme jouait de la tambour. Un tambour, un jour dans sa cabane, un petit bonhomme jouait de la guitare, jouait de la micro. Sady ara ny fotoanantsika e antenainay fa samy nahazo ny anjarany avokoa na dada sy neny na isika ankizy tao an-trano tao amin'ny herinana ito izao indray any fotoanantsika manaraka fa mialohan'ny tena isarahantsika aloha dia tsara trany mampatsiahy antsika sy manentana antsika rehetra ny tokantrano any fa raha misy fihetsiky ny zanantsika tsy voatery mihira ihany fa na amin'ny lalao ary izy dia afaka alaintsika sary zany. Eo ihany koa isika rehetra izay mpanabe na manana traikefa manabe an'ireny zanantsika ireny dia antenaina ihany koa fa afaka miditra ato anatin'ny fandarana tsara isika. Eo ihany koa moa ny mpitsabo izay afaka manome torolalana ho antsika rehetra mba hananantsika zanaka salama. Alohan'ny tena isarahantsika nefa dia tsara ihany misaotra ny fitibotika izay nikarakara ny tarehan'ny mpanolotra. Eo ihany koa isika rehetra ny tokantrano any izay tsy misaraka amin'ny Kids Time ary ihany koa ny ekipa rehetra izay niarana natotosa sy namolavola izao fandaharana izao. Raha misy ny etaetanao, raha misy ihany koa ny serasera izay tokony atao anatin'ny fandaharana hoentina hanatsarana izany dia atolotranao ny laharana telefona. Azo adino ihany koa anefa ny mitsidika ny pejin'ny Facebook sy ny YouTube ahafahanao manaraka tsy tapaka ireo fandaharana izay efa nandalo teto amin'ity fahitalavitrantsika ity. Dia manome fotoanantsika rehetra indray ary rakizy amin'ny herinana ito izao. Veloma tompoko.